大家好, salamata voltoko. Andro antsika dia hanao fizarana kely amin'ny ireo fomba fiteny ampiasaina ireo sinoa matetika. Ohatra zao, tiiga. Itsika zao mety hoe mahazatra antsika rehefa miresaka amin'ny sinoa dia mifampiaraba dia mety mampiasa ilay hoe ni hao. Na olona tsy mianatra teny sinoa raha zatra an'izay hoe ni hao. Kanefa rehefa miaraka hoe tena zatra miaraka amin'ny sinoa dia tena mahazatra anazy dia mety hoe chilema. Na ihany koa hoe 最近怎么样 最近怎么样 第二个 rehefa izay ny hoe fiarabany dia manao ahoana indray rehefa manao velomy dia mazava ho avy mahazatra antsika zao mety hoe 再见 再见 kanefa ny amin'ny sinoa izy raha ohatra hoe tena te ho sinoa kokoa ianao dia mahazatra anazy hoe bye 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 na hoe 回头见 回头见 na ihany koa hoe 下次聊 下次聊 第三个 rehefa faly inona no mahazatra anao mety hoe 我很高兴 anefa tsy izay ilay izy fa mety kokoa dia hoe 我太开心了 我太开心了 na ihany koa hoe 爽 爽 ohatran'izay izy zany rehefa ohatra hoe rehefa tonga any Chine ianao ka tsy te hiseho be hoe touriste ianao amin'izay fotoana izay fa mba te hoe ampiseho hoe efa zatra amin'ny teny sinoa dia izay ara aloha ny androany fa 谢谢大家再见下次聊